azo lazaina hoe mafapana ny toedraraha misy amin'izao fotoana izao any Matovolova nasionaly ny tanora miandrandra ny hoavy, indrindra moa fa eo amin'ny resaka tontolo politika misy ny fanehoan-kevitra maro samihafa amin'izao fotoana izao ny amin'ny fanaratsiana ny zava-misy atao ny fitondrana amin'izao fotoana izao, ny fahitanao an'ireny tranga misy ireny sy ny hoe inona no lalana tokony hizorana mba tsy hisiny izay fampiatsiana ireny. Ia, amin'izao fotoana moa dia misy tokoa ny fanehoan-kevitra maro samihafa izay miseho eto anivon'ny firenena, indrindrandrindra amin'ny an-daniny sy ny ankilany, indrindrandrindra ny atao hoe mpanohatra zany. Ny mpanohatra dia araka ny volazaina foana hoe tsy sanatria, misy andeha miteny hoe tsy ilaina izy, fa ny mpanohatra zany tsy maintsy misy foana anerana izao tontolo izao. Fa kosany le fanoherana no jerevana hoe mitondra makaiza aloha le fanoherana, izay moa zany dia ary zareo mahalala an'izay. Faharoa manaraka izay dia mikasika ny fanehoan-kevitra, afaka atao tsara ihany koa maneho hevitra fa mba aleo fanehoan-kevitra mitondra any amin'ny fampandrosoana, fanehoan-kevitra ataoko hoe mandeha amin'ny tokony ho izy sy ny zava-marina no lazaina. Fa raha fanehoan-kevitra kosa hoe zavatra langa sy zavatra tsy misy na sanatria fanehoan-kevitra fiantsiana ady na andeha hitondra any amin'ny fanakorontanana, ngamba tsy fotoana izany intsony izao satria ninona lazaintsika eto dia vao avy nandalo krizy isika. Sahirana ny vahoaka malagasy zao vokatry ny valanaretina Covid-19. Tokony izay mahasoa azy izay ahafahana manampy ny vahoaka malagasy, manampy amin'ny Madagasikara, manampy amin'ny mpitondra, indrindrandrindra mba hivoaka amin'izao krizy izao no tokony ataontsika. Fa raha andeha fanarotana kosa no atao hoe vokatry ny krizy dia sahirana ny vahoaka, mety misy koa fahasaran'ny mpitondra dia andeha hararotana, andeha hitondra fiantsiana sy andeha hanakorotana, ngamba andeha marina akadiny Madagasikara indray sy ny vahoaka malagasy ny zavatra ka mety hoe tsy mety ngamba raisay. Malalaka ve nefa ny fanehoan-kevitra ao anatin'ilay hoe demokrasia tsika amin'izao fotoana? Raha ny fahitako azy hatreto dia anisan'ny malalaka satria raha ny fiantsiana ady mialatsiny fa mba mihelykely ihany misy fotoana na ao anatina Facebook na anatina aina aman-jery izay hitantsika fa misy hoe miara-monjy amin'izao fotoana izao dia misy ihany ny zavatra raisina, azo raisina ny zavatra tenenjareo, fa misy kosa nefa zavatra ataoko hoe tsy araka ny tokony misy kosa sady zavatra tsy marina sady ataoko hoe fanebirebena saim-bahoaka sy fiantsiana ady. Raha tsy malalaka mety miara-mamonjy io raha mety efa tsy nisy tsony ary talongy vita amin'ny mpitondra tamin'izany fotoana izany nanidy aina aman-jery, nanidy an'ireny ataoko hoe télé sy radio ireny, fa hatreto izany matory zareo afaka miteny eo dia malalaka zany satria izy miteny eo. Fa le fitenenan'ireo kosa nefa misy zavatra ambadika sy mampalahelo any dia hoe fitaretana ny olona fandrebirebena saim-bahoaka ho any amin'ny fanakorontanana sy ny ataoko hoe mialatsiny raha hiteny an'ity mihitsy, misy miteny mihitsy any moa zany amin'izao fotoana izao hoe anonga-patsakana tsy zany angamba ny tokony zavatra natao. Amin'izay fanehoan-kevitra izay mahazaka atsikera ve ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao? Mbola veriko foana fa mahazaka atsikera ny fitondrana amin'izao. Fa nisy fotoana kosa ilay izy lohana zany zany mahakamo sady mampalahelo ihany satria ny tsikera ataonao dia tsikera fiantsiana ady, tsikera misy zavatra tsy mitombona dia izay le mandreraka izay. Ary raha zany kosa angamba dia tsy mety, fa ny tsikera tokony ataonao dia hoe reto ny lesika izay misy amin'ny fitondrana, tokony mila manitsy ianareo dia izay le izy ny manao be marenina ve amin'izay zavatra izay tokoa sa ahoana. Fa raha hoe tsikera mandeha miantsa ady, tsikera andeha andrebireby saim-bahoaka sy andeha tsikera andeha ho tongavana amin'ny fanonganam-panjakana sy andeha hitondra korotana eto anivon'ny firenena kosa angamba tsy mikeny zany. Ary zany ny zavatra tsy tokony atao fa hatreto aloha mahitsika fa malalaka amin'ny fanehoan-kevitra dia avelatra ireo manao hevitra ary tsisy mihitsy miteny teto hoe aza manao hevitra izy fa manao hevitra ary malalaka amin'ny fanehoan-kevitra, na anatiny serasera zany na anatiny aina aman-jery zany fa hoe izay foana le tandremana kosa na izany ratsy zany. Fa raha ohatra kosa andeha hitondra any amin'ny fanakorontanana, zany kosa aloha tsy azo ekeny zany.
Isy ny hetsika eo ataon'ireo mpanohatra amin'ny fahaen'ny volana febroary ato izao, mbola tsy fantatra hoe inona ny tetikady izay tian'ny zareo atao amin'ny alalan'ny hoe fitsangatsanganana. Ny fahitanao izay tranga hoe sy ny ao ambadiky izany zavatra misy rehetra izany, mety misy ve fofofofona karazana fidinana an-dalambe? Ya, le izy aloha dia izao hoe araka ilay teninao teo moa ianao ary tsy mahafantatra mpanao gazety. Maika avy moa izay indray izay koa dia tsy mahafantatra fa dia misy ny hetsika ao ataon'izareo zany a, izay aloha teneniko teo hoe mila foana jerevana foana ohatrany ahoana aloha mitanjona inona ny tian'izareo atao anatin'ilay izy kosa. Fa hetsika kosa hitondra ny hafanam-paharotanana na hetsika andeha indray didina an-dalambe dia andeha nimba zavatra na andeha nimba zavatr'olona na andeha anakorotana eto amin'ny firenena, mino fa misy tompony andraikitra na efa mizaly zavatra zany, efa mivolona amin'izany, efa mijery an'izay tokony fandraisana andraikitra tokony atao amin'izay mikasika an'izay. Ao anatin'ny fotoana amin'ity volana ity zany ny tokony hisy izay fanovana gouvernement-tsinay raha le hoe tombana enom-bolana ny fahitanao an'izay tokony hovaina ve ireo ekipa ireo sa vela hiasa amin'ny fampandehanan-drano ny ankapobeny? Ho anahy aloha zany dia ny hoe fanovana ny gouvernement sy tsy fanovana efa fanambarana ofisialy dirikabo ny présidence fa tsy misy roa atoato ny fanovana. Dia iny aloha zany raisiko satria iny hitako tokony andraikitra anisan'ny tokony andraikitra voalohany izy milaza iny. Faharoa manaraka izay manahoana ny tombatombana nandritra ny fotoam-piasan'ireo hita hoe misy miezaka efa atao na zany na zany koa misy ireo atao hoe tsy maharaka n'ilay fitesina andriamatofiloha izay tia hiazakazaka any amin'ilay fampandrosoana, tia hiazakazaka any amin'ny fanampiana ny vahoaka malagasy. Dia izay fotsiny kosa angamba mila hofany izay raha ohatra zany andriamatofiloha iny mikasika aminy izy mahafantatra sy fanapahan-kevitra avy any aminy hoe anaova sy tsy anaova, fa mino fa mety efa misy fampiresahana amin'izay fomba fiasa izay dia tokony kosa hoe hiazakazaka amin'izay amin'ny inona ny tokony ataontsika amin'izay misy velorano nataon'andriamatofiloha tamin'ny vahoaka malagasy ahoana amin'ny fomanateterana izay. Misy ihany koa marary vahoaka amin'izao fotoana izao izay hitatsika fa maro ny fitaraina inona ny atao amin'ireny dia raha hitatsika aloha amin'izao fotoana izao fa samy mandraina ndraiky ny tsirairay avy ary efa miezaka mijery an'izay hoe ahasoa ny vahoaka izay sy indrindrandrindra hoe mba ialana amin'ilay olakolana maro samihafa. Tsy miady rery ve ilay filohan'ny repoblika eo amin'ny fanatanterana an'izay asa izay satria araka nambaranao teo hoe miazakazaka natratra n'ilay tanjona nefa misy tsy maharaka n'ilay ditesa. Ny hoe miady rery aloha izy aloha hitatsika fa mahafiloha azy miezaka foana izy mampifantatra ny vahoaka malagasy fa izay no mahafiloha azy dia tena misongadina izy hoe io izy fa tena miasa ary tena manao zavatra. Fa araka ilay teneniko raha teo hoe misy olona indraindray tsy maharaka an'ilay vitesy dia lasa indraindray ohatrany hoe fahitany olona azy hoe miady rery fa na izany na tsy izany misy ihany manao ary misy nefa manohezaka ao anatin'izay fa tsy sanatria akory dia hoe mila rehetrarehetra fa tsisy hiasa kosa fa na izany na tsy izany fa misy kosa aloha dia tena hita hoe manampy amin'ny filoha fa misy kosa dia ohatra somary variana. Izay no mila tairina angamba satria fotoana zao satria mahazakazaka amin'ny fotoana ataoko hoe efa kely ihany dia efa hisasaka amin'ny fepitolo mitondran'andriamatofiloha tokony misy zavatra zay zany songadina fa na izany na tsy izany hitany foana izay dia averiko foana na izany za dia tena mahita ary resaka manolo-leny izay dia mahita ny tena hoe misy fetraikany ary hita ilay fetraikany izao fa tena hita ilay fetraikany ilay fandalovana n'ilay valana rehetina izay aoka fantatsika fa crise mondiale io fa firenendehibe tena mana amin'ny maha izy azy ary kaikaiky amin'izao fotoana izao tady vaholana entseroa sahirana maika moa fa tsika mbola tia mitany maroso tsy maintsy misy fetraikany dia zao izy fa tena hita zany dia efa manao ezaka ny fitorana zany mba mijery an'izay. Eo anatrehany zava-misy ihany koa mihetsika ireo karazana sindika ary voamaso zao ny fanambarana nataon'ny ny paramety fa tsy maintsy roso amin'izay tokony an'izay satria tsy afaka mitafy ny zo miaraka ny tokony izy.
tandalana tokoa hoe Madagasikara no ankehazany izy no ampiatra an'izay resaka hoe lalàna mifanaraka amin'ny zavatra iainany le mpiasa amin'ny ankapobeny. Raha hitantsika zao teo ny tena menina nona tamin'ny fidim-bary, ny rano, ny jirama, ny vidim-piainana fa hitantsika zao fa manana vahaolana zany ny fitondrana zay tarinan'Andriamanitra filoha satria tonga zao ny varitsiny zao efa miparitaka any amin'ny fokotany rehetrarehetra any izay lazain'ny olona fa vary ratsy stôky hoe fa ny tenanay moa anisan'ny mijery fotony eny fa valy olona vary tena tsara le izy ary tena vary tena anisan'ny ataoko hoe tsara mihoatra n'ireo zay vary amidiny sasany avany ivelany indray ary io ihany koa ny jirama zay hitantsika fa dia efa ny tena Andriamanitra filoha fa tokony hiena amin'izay ny sarany alohan'ny vahoaka malagasy satria sahirana izy dia efa misy amin'izao fotoan'izao raha hitantsika misy karazana tarifa moa zany zay atolotra ny jirama izay le teny ihany hoe Andriamanitra filoha dia mahatsapa ary hitany le fahasahiranana misy antsika dia miezaka izy mitady vahaolana miaraka amin'ireo ministera zay tompony andraikitra zay hitantsika amin'izao fotoan'izao fa samy manao ezaka mikasika an'izay ka dia eto moa zany dia sasany mbola miteny indray vary ratsy dia tokony asiana misy le porofo io fa tena ratsy fa hatrehitra aloha rehefa nijery tany izay fa mety kosa nefa matoa io lasa ratsy tapika eo dia mety misy olona manaroatra indray zany mety manakala an'le vary any ary moa zany nikeritry reka ny ratsy kely lalana dia mety atakalo ny vary ratsy any fa raha ny vary hitatreto aloha zany fotoana nahitana dia tena vary tsara ary tsapany olona miteny olona hoe tena mankasitraka n'Andriamanitra filoha amin'ny ezaka ataony sy ny membre gouvernemanta indrindrandrindra ministra tokony andraikitra. Ya ny syndicat dia solotena anisan'ny ataoko hoe any amin'ny nivon'ireny ministera na solotena ny mpiasa zay misy an'zareo any ireny matory zareo aloha ataoko hoe mijoro sy miteny mety misy ihany koa ny zavatra mba ilain'zareo fa naizany zany dia avery foana ty hoe krizy no lalovantsika teko misy matoka efa fantatra zareo zany arak'izay dia misy tompony andraikitra koa izy ireny ataoko hoe tompony andraikitra voalohany ao amin'ny toerana zay misy azy avy zay tsy voatonoko eto le tenenina teo syndicat miparametsy sisa ministera fahasalamana tompony andraikitra zany mino fa misy fampiresahana ihany any fa ny olana eto nge dia indraindray tokony fantatry ny tsirairay avy aloha fa hoe fahavinandalo kristika mety misy ny fahasahiranana mety misy ny apahany efa valiana ihany amin'izy ireny fa mety misy kosa ny apahany zay mety mbola tsy afaka manompotsika ny fahasahiranana dia tokony mba mahay fampino zany dia mahay fampitsinjo ao anatin'izay satria mitanjona dia hoe misy ny filaminana zany fa naizana zany koa dia hitange ary ara-mahafantatry satria fa misy ihany koa ny sasany amin'izy ireny misy ambadika misy mampirisika ohatra zany satria misy ihany namana resahana ny sasany dia fampiresaka izy hoe misy ambadika ihany koa ny sasany amin'izy ireny tanjona dia any anatin'le zay teneniko izay foana ny hoe anakirotana mitanjona dia hoe ahoana afahana mampisavorovony sain'ny vahoaka ahoana ny ampisehoana fa tsy milamantsika za mahita fa ny vahoaka malagasy tsy atany vahoaka malagasy mahita ny ezaka ataon'ny fitondrana vahoaka malagasy mahita ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao hoe inona ny fahaezaka ataon'ny fitondrana dia ohatra ny ahoana tsara fa tokony rehefa misy zany ny adevitra dia tsisy zavatra tsy vita fampiresahana alao mifampiresaka raha misy etsika tian'ireny syndicat reny atao alao mifanatona dia fanatonsika amin'ny tompony andraikitra voalohany izay miandraikitra anareo ohatra ny ministra ve sotro zany dia eo ny fampiresaka taom-pamaranana dia miantso miantsoantsika vahoaka malagasy mitondry sy tsy mivoareborebo ny sanatriany zany andeha any amin'ny resaka fanakorontanana satria tsy mendrika zany tsony itsika tsy mendrika zany tsony ty firenentsika ty satria tena sahiranatsika so ka aokotsika ho tony aokotsika tsy ho voareborebo sanatriany vava ladimilela any amin'ny resaka korontana maro samihafa ary matoky hafa efa tonga saintsika zao efa fantatritsika fa mitanjona dia Madagasikara mandroso Madagasikara pitraka anatina filaminana ary ny tokony atao dia mifanampy amin'ny lafiny rehetrarehetra satria
raha sanatria zao tsika ndeha hitranata zany atao hoe korotana zany re mety zay vao tena simba tanteraka no avy aty Madagasikara tsika ty